Natonga ny fiofanana moa zany dia vokatry ny traikefa teo amin'ny sehatry ny tetikasa izay efa natao. Hatr'izay dia sehatra fotsiny tamin'ny resaka hoe fanamboarana fotodrafitrasa sy ny fampitaovana. Hita nefa ny tao anatin'ny tombana rehetra natao hoe mbola betsaka ihany koa ny lesona amin'ny fampianarana, kalitaon'ny fampianarana izay ataon'ny mpampianatra any amin'ny sekoly fanjakana zany eto amintsika. Dia izay natonga ny mpamatsy vola sy izay mpiara-miombon'antoka nanapa-kevitra hoe ho fanatsarana kalitao ny izay fampianarana izay zany dia natao sy apetraka izao fampiofanana izao anatin'ny programa eto amin'ny ZAP Ambatomena. Ireo hanofanana an'ireto mpampianatra ireto dia ireo rehetra mahafeno ny fampiofanana mpampianatra, ao anatin'izany ny pedagojia, ny didaktika, ny atao hoe ny ireo rehetra ao anatin'ny vondrona transversale ary ny préscolaire, ary ihany koa ny psikolojia ho an'ny mpampianatra hoentiny mampianatra ireo mpianatra any amin'ny sehatra izay iandraiketany avy. Zavatra iray lehibe ao anatin'ny hanofanana zareo ihany koa ny teny frantsay, fanamafisana amin'ny teny frantsay izay azahoany zareo asaina maka an'ireo diplôme any amin'ny Alliance Française zareo rehefa vita ny fiofanana. Anisan'ny diplôme ho azony zareo izay. Ny ankoatran'izay ihany koa dia ny atao hoe autorisation d'enseignant, satria mitovy amin'ireo zavatra rehetra azy ny tokony azahoany izany sertifika izany ny fampiofanana izay omena ny zareo.